Antoko ADM tarihany Ramatofany Soa Herinaivo nitory Andrajoelina eny anivon'ny HCC. Fanjakana Frantsay anohana a Madagasikara amin'ny zotram-pifidianana. Antananarivo renivohitra enatra ny fifangongon'ny fako. Zoma faefatra amby folo ny volana Jolay 2024 ankafaliana sy ampitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabakanao indray amin'ity hariva ity. Tonga soenao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra ny MPS koa dia saiko ampanajana sy ampitiavana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ny politika avy hatrany nanao sony ilay satam-pitondratena ny antoko politika sy ny platsaka hofidiana teny faravohitra androany maraina ny kandida sady Front National ny antoko tiky Madagasikara Marc Ravalomanana. Anisany adidin'izay manao sony ity sata ity ny isin'ny zotram-pifidianana ara-demokratika. Tato-pavaona ataony Jessica Miray sy Manu Randriamalala. Misy fepetra 12 atao anatin'ity satam-pitondrateny antoko politika sy ny platsaka hofidiana ity. Raha atao bango tokana dia nisy ny fifidianana madio sy mangarara ary manaja ny demokrasia no tanjona. Anisany nanao sony ny kandida sy Front National ny antoko tiky Madagasikara Marc Ravalomanana. Ho azy ny fanatanterana ny adidy amanandraikitra ho an'ny tanindrazana izany dia nisy ny fifanajana eo amin'ny sampifaninana. Zava-dehibe ny fanaovana charte ny de bonne conduite amin'ireo le candidat mba hifanaja tsara, mba hanatanteraka tsara ny adidy amanandraikitra ho an'ny tanindrazana ho an'ny firenena. Izany zany dia zava-dehibe fanaovana signature an'izy ity, fanaovana signe azy. Eto dia misaotra manokana mihitsy ny andrareo FES sy ny Union Européenne sy ireo le mpiara-miasa rehetra natanteraka an'izy ity. Nisy fotoana lavany ny fampidirenan'izy ity, tsy voatery hoe tetiny natao, fa nisy fifanakaloza-kevitra, nisy adi-hevitra tao dia amin'ireo le antoko party hafa ireo dia mifara amin'ilay fanaovana signe amin'izao fotoana izao. Fa noho ny adidy amanandraikitra ny sasany moa zany dia tsy tafahoana manao azy fa samy manao izay anatanterana an'izy. Fa ny zava-dehibe aloha dia hoe vita signe izy ity. Ary zava-dehibe ihany koa dia hoe mba tena hanaja azy daholo fa tsy dia hoe atao resaka anina fotsiny izy. Satria miankina amin'ity daholo no ahafahan'ny olona rehetra milaza fa hoe tena izotra tsara mpilaminana ary ampifanajana. Zay le fifanajana zay moa sy ny tena ilana an'izy ity. Ito faharoa, izay nanao fanambarana hoe tokony ho modely ianareo gouvernemanta. Sao dia nareo indray tsy manao an'ilay bonne conduite. Ambolana maro no namolavolan'ireo antoko politika ampoly ity sady ity. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa participe fa tsy nivondrona Europeanina voly. Antoko politika 30 no efa nanaiky fa hanao sony ity sady ity hatreto. Tsotra mba hananana fifidianana marina mahintsy ao anatin'ny fifanajana tanteraka satria ny tanjona dia tena hoe mba tsy isian'ny violence électorale sy ny manœuvre frauduleuse mandritra ny processus électoral. Dia ny zavatra tena mahafinaritra ao anatin'ilay izy dia ny fandraisana anjaran'ireo antoko politika maromaro izay namolavola izany moa zany anisany ireo resy lahatra hoe tena ilaina tokoa ny fifanajana sy ny milalao madio sy ao anatin'ny fifanajana ao anatin'ny mety atao hoe firaisan-kina koa. Ankoatra ny tiky Madagasikara dia nanao sony ity saty ity anko androany antoko PSD tariny Eliana Bezazy. Tsy nisy masitsivana ny fisafidianana ny antoko politika hanao sony ny satam-pitondratena fa izay antoko vondrona ary hervelona politika ary kandida irosaka hofidiana mahatsapa fa andraikitra goavana no sahanin'izy ireo amin'ny fahafahany olom-pirenena maneho ny safidiny. Manaiky anko fa fifidianana no any lalana demokratika ekena ahazahoana maka fahefana ny afaka manao sony ity saty ity avokoa. Isan'ireo firenena mampiasa vola be indrindra eto amintsika i Frantsa. Orinasa frantsay 520 raha kely indrindra no hita eto Madagasikara ary Frantsa no mpanjifa faharoa ny vokatra avy eto Madagasikara. Tafiakatra 1 miliara euro ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny firenena rotota tamin'ny tondasa. Fantatra fa anome tantsoroka any Madagasikara i Frantsa amin'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara io, hoy nambarany Masovony miasa sy monina eto Madagasikara.
Madagasikara nandritra ny fanamariana ny andro ny 14 Jolay fety-pirenena frantsay no nanamafisany ity diplomaty ity ny fanohanany ny fireneny any Madagasikara. Mbola Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Ny 14 Jolay 727 no nakana ny Labasty. Ny 14 Jolay 727 no fetin'ny Fédération, ary ny 9 Jolay 727 no nivoaka ny lalana tao Frantsa fa marina isaky ny 14 Jolay ny fety-pirenena. Izany hoe marina amin'ity taona ity ny 17 taona ny fety-pirenena frantsay. Matso ataon'ny miaramila no tena anamarina izany isan-taona, izay andraisan'ny firenena nozanahany fahiny anjara ka isan'izany Madagasikara. Ho an'ny teto Madagasikara manokana dia teny amin'ny trano fonenan'ny masovony Frantsa no nankalazaina ny 14 Jolay ho an'ny teratany frantsay miisa 2 alina monina sy miasa eto. Nandritra ity fankalazana ity no nanamafisany masovo frantsay tamin'ny lahatenina taony dia ny anoana ny Madagasikara amin'ny zotra-pifidianana. Nanamafy ihany koa izy fa tsy hitsabaka amin'ny fifidianana fa anjaran'ny vahoaka malagasy izany. Le pays est à l'orée d'un cycle électoral d'importance majeure à travers les élections présidentielles, suivies des élections législatives et communales. La France a très tôt adopté une position claire, une position simple, que j'ai eu l'occasion d'exprimer à plusieurs reprises, ni ingérence, ni indifférence. Ces élections ne sont l'affaire de personne d'autre que du peuple malgache. Notre unique souhait est que son choix souverain soit respecté dans le cadre d'un processus électoral libre, transparent, inclusif et reconnu par tous. Nous sommes engagés depuis plusieurs mois avec la communauté internationale à Madagascar dans un dialogue constructif et exigeant avec les autorités locales et l'ensemble des parties prenantes afin d'atteindre cet objectif vital à la stabilité du pays. À cette fin, la France soutient de nombreux programmes, par exemple à travers l'AFD ou la COI, le programme Paix, Gouvernance et Stabilité, ou encore à travers l'Union européenne et le soutien accordé à l'Observatoire électoral de la société civile malgache Safidi. Et je suis heureux que la France ait pu annoncer la semaine dernière avec ses partenaires de l'Allemagne et de l'Union européenne qu'elle répondait positivement à l'appel des Nations Unies à contribuer financièrement au Basket Fund pour les prochaines élections. Isan'izany filoha teo aloha marika Ravalomanana sy Erra-Jaona ary mampianina ary mpikambana sasany teo anivon'ny gouvernemanta sy ny filohana androm-panjakana roa. Fa manao toy-vakana ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika Bailalana mikasika ny fandrotana ho 300 isan-jato ny saram-pandraisana anjara navoaka ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny talata 12 Jolay lasa teo. Tsy malaza ny fahafahany hafa andray anjara amin'ny fifidianana ity fanapahana ity hoy nambaran'ireo mpanao politika nataony Jessica Miray sy Manora Andriamalala fanadihadiana androany. Araka ny voafaritry ny alam-pandrenana mandritra ny 5 taona ny fiampitoam-piasan'ny filoham-pirenena iray. Izany hoe isaky ny 5 taona no tokony hanaovana fifidianana. 30 andro raha kely indrindra ary 90 andro raha ela indrindra mialohan'ny fahatamperan'ny fiampitoam-piasana no hanaovana ny fifidianana. Izany hoe efa ela no fantatra fa hisy fifidianana amin'ny taona 2024 ity. Nanaitra ny maro anefa nahita fa nasondra ny fanjakana avy telo eny no ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 ny saram-pandraisana anjara amin'ity fifidianana ity. Mazava ny fanapahan-kevitra fa natokana ho fananam-panambola ny fifidianana. Tsy mijery ny olona manana viana ary mametra sady ny mpifaninana. Ny olona manana fahatokisana zany amponona tsy mila matahotra. Mila mifoana. Zao zavatra mitranga amin'izao fotoana zao a. Zay mahatonga ny teny hoe aoka ianareo amin'ny gouvernemanta mba tena ho modèle. Zao sady efa misy le tsy fanajana manakana sasany mba tsy hirotsaka 200 millions d'ariary ve iananan'ireo le parti sasany mba manana ambition. Za aloha tsy afiango za tsy matahotra zany e. Azoko fa zay matahotra no fa mampalelo azy sasany hoe mba te ampiseho izy maizy azy mampitarika politika azy nefa noho ilay tsy fananany andrizy dia mangina. Tsy nihevitry intsony araka izany no hanan-danja fa ny vola. Izany hoe na manana ny viana sy nitetika sapam-pandrosoana azy ka rehefa tsy manana io sora-bola io dia tsy afaka hilatsaka. Ny karama farany ambany ato amintsika nefa 5,000 sy 2 ariary. Fa ny tena olana dia l'esprit ny lalàna eto amintsika dia manome fahefana ny malagasy rehetra hirotsaka. Amiko fa misy blocage ny zavatra iny satria
mba eretrereto hoe ny karama farana ambany zao ohatriny ka raha ohatra misy olona manana karama farana ambany manana hevitra te hirotsaka ao filoham-pirenena dia ahoana ao anatin'ny 4 taona zany izy 30 taona sa 70 taona voafena le 200 millions d'ariary fifidianana mialony fotoana ity mitanterahina eto amintsika ity mazava ny lalàny fa tsy tokony hovaina ny saram-pandraisana anjara fa izay napetraka tamin'ny fifidianana teo aloha no mampiariny ankoatra ny saram-pandraisana anjara dia mbola vola be ihany koa no laniny kandida mandritry ny fampelezan-kevitra atreto moa dia tsy mbola voafaritra izay vola azo ny kandida sy ny antoko politika ampiasaina mandritra ny fifidianana eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany filana sotasota ny fametrahana ny sorabola oronjato tapitrisa ariary ho fandraisana anjara an'ireo kandida hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena hoy nambarany solombavam-bahoaka Brunel Razafintsandraofo androany nitondra ny fanehoan-keviny makasika izay moa ity olom-bofidy ity Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala ronjato tapitrisa ariary sarotra ho an'ny malagasy ny ahita izany amin'izao vanim-potoana izao hoy ny député Brunel Razafintsandraofo momba ny fandraisana anjaran'ireo kandida amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena tsy ampilamina ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy ampiheverana tahaka izao hoy izy voasaka ny vola ny hevitra tokony ahafana mitondra fandrosoana ho an'ny firenena hoy hatrany ny nambarany roa tapitrisa ariary na 1 milliard FMG vao afaka mirotsaka za manokana dia mihevitra ary maro ihany koa mihevitra fa tsy feno reo fipetra zay takinina rehetra amin'ny resaka fifidianana satria misy karaktera eny fa na ny communauté internationale na ny firaisamon'ym-pirenena mitaky ny karaktera inclusif ny élection raha ohatra ka hoe 1 milliard FMG zany ny caution iza malagasy madio fitondran-tena mahitsy fiainana mety anana an'izany miresaka tsika karamana piasa sy migy roa etsy ariary nefa rehefa iroso am'izay fametrahana olona tokony hitondra n'ity firenena ity zay tsika de tonga de midangana be ary amin'ny 1 milliard ary za manokana mahita fa élection tsy inclusive raha ohatra ka zany caution zany ny arandrehetra nahita ny vokatry ny fampiasana vola be tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 izay nataony Rajoelina ny vahoaka no mijinja izany ankehitriny voalohany voageja zay mpitondra ho avy eo faharoa lasa antoka ny firenena jereo tsara averimberiko foana hoe ohatrina ny karama farany ambony indrindra ho an'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara za manokana mahita fa tokony hitodika any amina olona mpiasam-panjakana hitodika amina olona manana zany fisainana atsona hoe mieritreritra an'izany hoe chose publique na mieritriretina an'izany hoe intérêt général zany tsika manomboka zao fa raha tsy zany tena manahirana be mieritreritra an'ilay satria ohatra ny lasa affaire lasa business daholo ny zavatra rehetrarehetra satria lay kolotsaina nanabiazana lay kolotsaina namola volana samy hafa be mihitsy nanamafy ity solombavam-bahoaka ity fa tokony atao mifanaraka amin'ny zava-misy ara-toekarena eto amintsika ny sorabola ho fandraisana anjara amin'ny fifidianana ho avy fa tsy manara-dalàna ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filan-kevitry ny gouvernement tany talatalasa teo izay nampiakatra ny saram-pandraisana anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho lasa ronjato tapitrisa ariary efa voafaritra ny lalàna fehizoro 2024 tsipika aotraotra sivy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 raha teo no mikasika ity fandraisana anjara ity toy izao indrindra ny fanazavana entin'ny mpailalana iray raha niresaka tamin'ny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Nivoaka ny talata iraika ambin'ny 10 Jolay teo tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fiantsonany mpifidy ka ny 9 Novambra 2024 no anatontosana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny 20 Desambra kosa no irosona amin'ny fiodinana faharoa. Nivoaka niaraka tamin'izay ihany koa ny saram-pandraisana anjara ho an'ny kandida hifaninana. Tafisiakatra 200 tapitrisa ariary, ny tombo 300 isanjato ny tamin'ny fifidianana ny taona 2024. Tsy ara-dalàna izany ary tsy ara-demokratika ihany koa. Mazava ny efa voafaritra ny lalàna fehizoro 2024 tsipika aotraotra sivy mikasika ny fifidianana filoham-pirenena andininy fahasivy tsipika fahefatra fa rehefa fifidianana atao mialoha na élection anticipée
izay tranga ankehitriny dia mijanona amin'ny volana aloha teo aloha ihany izany hoe 10 tapitrisa ariary toy tamin'ny taona 2024 ihany no tokony vola alohan'ny kandida hiarika ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity. Dia tsy manara-dalàna izay fampiakarana ny caution izay ny antony dia satria zao efa azafaina ombieny fa io lalàna io dia misy ny atao hoe antanatohatry ny lalàna zay zany le ataontsika hoe hiérarchie de norme eo amin'ny pahy lalàna. Ny lalàna mifeny fifidianana filoham-pirenena dia nametraka tsara fa hoe raha misy élection anticipée dia ilay caution izay tamin'ny élection présidentielle farany no tazomina. Ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia misy élection anticipée zay dia tokony ho tazomina zany ilay montant voaresaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ny fampiakarana 300 isanjato araka voalazanao teo zany dia mazava fa tsy manaraka ny lalàna dia mbola averiko ihany fa loi 2018-009 relative à l'élection présidentielle tsy tokony hovana amin'ny alalan'ny fanapaha-kevitra izay raisina ny gouvernemanta. Misy ambadika politika no azo andikana ity fanondrotana ny sara-pandraisana anjara ity eo ihany koa ny tsy fanajana ny demokrasia satria tsy ho afaka handray anjara avokoa ny olo-pirenena tsy manam-bola kanefa manana viana fampandrosoana ho an'ny firenena. Fa ho ampiasainy mpitondra fanjakana amin'ny zavatra fa ny volan'ireo kandida irotsaka ho fidiana filoham-pirenena izay tsy hahatratra ny vato 10 isanjato. Mbola mitana ny sain'ny mpanara-bavao no sady mbola miteraka ady-hevitra ny anivon'ny fiarahamonina moa ny fanapahan-kevitra no raisy ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny talata lasa teo iny. Ny bantoerana atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ankomo ny momba izay nantsiprian izay avetrany ary amin'irindra tsariny Matteo Prince. Fitadiavam-bola mivantana ataon'ny mpitondra fanjakana ny antony nampiakaran'izy ireo ho 2 miliara iray milanja na 900 tapitrisa ariary ny caution na ny sara-pisoratana anarana amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny sonimbavam-bahoaka Toditsoa Andriamampandry. Tediavinareo ampiasaina amina zavatra hafa reo volan'olona izay kandida reo any amin'ny filanareo. Zay zany ny antony io caution gatsika zany amin'izao fotoana zao dia tsy manaiky an'io zany faniry satria tsy araka lalàna io. Raha tianareo asina critère ke zany ny anana filoham-pirenena dia asio lalàna mihitsy zany lalàna velona mihitsy tiany caution dia zao le izy dia apetrao le izy efa noteneniko teo zany le izy fa tsy vitany olona hoe manam-bola fotsiny ny tompoko ny tondra ny tany sy ny firenena nareo ke zao efa hoe ny filoham-pirenena manam-bola inona ny vitany teo ary teza izy no nampanam-bola azy teo amin'ny fitondrana dia ohatra izay koa reo premier ministre sy membre ny gouvernement misy ministre ao maro faniry na ny trano itoerany ary tsy nisy fa rehefa ministre ianao trano firy ny vitanareo trano mijolajola firy fantatra izy daholo inge zany ny tomobilinareo firy zany hoe le volam-panjakana zany ny ahodinareo ao dia nareo menakavo no mpanan-karena ary ny alina kibony tany malagasy no ahondranareo. Tsy fotoana izao ikitiana ny lalàna mifeny zom-pirenena malagasy ho kosa ireo mpiatsehatra hafa tsy azo kitiana atao amboletra araka ny fikasan'ny mpitondra io lalàna io ho kosa ny député Rastany. Kitika lalàna izy dia hoe aloha any sorona soloana zavatra hafa forme hafa ndray le article 42 46 fa za dia manafatra tsika olona nianatra olona nanao lalàna mato député manao ianareo député izay mitetapeta anaovan'io mba tena tonga saina aza ampiasan'olona tena mamondredrika olona fa tena tsy anjary amin'ny firenena fa fahavalo-pirenena mbola tena hoe anao amanoka io tompoko tena tsy azoko asiana raha izany izy za olona tena technicien amin'ny bâtiment travaux olona fambolena koa amin'ny rehetrarehetra fa tsy dia mahay lalàna loatra fa ny lalàna aloha amin'ny madepité anahy dia manana notion kosa na hoe azaka teny fa io tsy azonareo kitehana zay député tena hoe apetraka any tsimba zaza fa référendum tompoko raha ny lalàna io kitehana na zavatra kely ohatr'izao. Ny fandarana miara-manonja moa dia arahinao isan'andro manomboka amin'ny 7 sy sasany. Fa tafapetraka androany tena anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny HCC ny taratasy fitoriana any Andry Rajoelina mahakasika ny fizakany zom-pirenena frantsay. Nilaza ny mpisolo vavan'ny fikambanana ADM tarihany Ramatoa Fanirisoa Ernaivo nandritra izany fa ny fandraisana andraikitra no andrasana avy amin'ny HCC. Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Tsy ara-dalàna ny firotsako fidiany Rajoelina ny taona 2024
ka izany no antony nametrahany ity fitoriana teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny HCC androandry hoy ny mpisolo vavan'ny Rifaniroso Erinaivo izay filohan'ny RMDM diaspora. Raharam-pirenena no resaka eto ka tsy azo jerena sy hodazany potsiny hoy ny fanazavana. Ilay napetraka teo aloha taty amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tetỳ Anosy na ny marimarina kokoa taty amin'ny fampanoavana tetỳ amin'ny tribonaly Anosy tetỳ amin'ny parquet zany iny raha adeloka fa ity kosa dia mahakasika n'ilay candidature ny filoham-pirenena. Raha ny lalàna zany raha ohatra ka ny lôzika ka milaza ny haute cour constitutionnelle fa tsy ara-dalàna ny candidature n'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamin'ny taona 2024 dia ny azo ilazana azy tsotra indrindra dia hoe tsy filoham-pirenena ara-dalàna izy nanomboka tamin'ny fifidianana iny hatramin'izao lazaintsika hoe tapitra ny mandahan'izao. Juridika ny conséquence le izy be dia be fa juridika ny ankamaroany ohatra hoe ataontsika hoe tsy mitondra ny titre mahafilohan'ny repoblika azy izy anisan'izay. Tsy mahay mitsara ny teratany vahiny ny HCJ ka izany no antony nahatonga ny fitoriana teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy teny amin'ny HCC. Ny antony tsy nandefasana n'ilay plainte tany amin'ny haute cour de justice dia satria ny lalàna amin'ny fehiny haute cour de justice dia milaza fa ny haute cour de justice dia mitsara ny tompona ndraiky mpanjakana ambony nandritra ny fitantanany rehefa misy eloka. Ny tsipiako ao anatin'ny lalàna amin'ny fehiny haute cour de justice io tsy misy filazana hoe mitsara ny vazaha haute cour de justice io. Ny filoham-pirenentsika vazaha fa tsy malagasy. Sazy ara-pitsarana no andrasana hoy hatrany ity mpisolo vava ity. Fa manahirantsaina ny mieritreritra ny resaka zom-pirenena izay maresaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Hoy nambarany solombavambahoaka Brunel Razafintsandraofo, firenena manana rafitra sy tompon'andraikitra mafy tsara ity resaka ity Madagasikara. Hoy hatrany fanazavany raha niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Andry Rakotomanala. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC no tokony andrainy andraikiny mahakasika ny fizakana zom-pirenena frantsay any filoham-pirenasa malagasy hoy ny solombavambahoaka Brunel Razafintsandraofo. Firenena no resaka eto ka tsy tokony olalaovina tahaka izao. Manahirana hoy ity solombavambahoaka ity raha toka filoham-pirenena no mizaka zom-pirenena roa samihafa hoy ny fanazavany. Manahirana aloha raha vao ohatra hoe resaka fiainam-pirenena ka hoe hijerevana tsangan'olona na raharahan'olo tokany. Raha vao miresaka fiainam-pirenena zany dia tokony hoe ho an'ny be sy maro ho an'ny tombotsoan'ny maro anisa foana ny tokony antefana sy andinihana sy hijerena ny raharaha samihafa. Ny hafa fotsiny dia tsotra ao anatin'ilay izy hoe za tsy hiditra amina resaka juridisme satria be dia be no miresaka fa ny ana question morale ary question de bon sens. Ho anay officier de renseignement raha olona double nationalité zany dia zany ny antsoina hoe agent double. Ary ho ana stratège ohatra anay indrindrindra fa sontsoista ohatra ana zany agent double zany manahirana be amina toedrara indrindrindra resaka hoe fitantanam-pirenena. Raha mahakasika ny mety tokony ahakandida na tsy any Rajoelina dia nambarany fa any amin'ny HCC ny maso ny vahoaka malagasy izao. Mihoatra ny fahefako ny tenin'izany fa tsy anjarako zany fa anjaran'ny HCC fa izy ilay nambarako teo hoe question de moralité et de bon sens dia tokony mazava ny fanapahan-kevitra tokony raisina ao anatin'izany. Bon sens firenena ny resaka eto, firenena fa tsy zavatra kelikely. Nanamafy ity solombavambahoaka ity fa tsy sarotra ny mampandroso any Madagasikara fa ny zava-misy hoy izy dia inina ampahantraina ny malagasy izao. Maro ny asa tsy mandeha eo anivon'ny CNAPS no ny tsy fisina tale jeneraly mitantana ity orinasa ity. Tsy latsaky ny 2 miliara isanandro no fatiantoka vokatry ny fitokoana nataon'ny syndicat ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Vahaolana arosin'ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana ny fanendrena farak'izay aingana tale jeneraly vaovao ahafahana mampiodina indray ity orinasa ity ho an'ny tombontsoan'ny mpiasa sy ireo mpikambana ao anatin'ny CNAPS. Onjalalaina Ranavimanana sy Andry Rakotomalala. Mitaky ny anendrena tale jeneraly vaovao farak'izay aingana ny filan-kevim-pitantanany CNAPS. Anisan'ny ankinan'ny fampandehanan-drara eo amin'ity orinasa ity io fanendrena io. Ny fanjakana ihany anefa no afaka manendry olona hitazony io andraikitra io
olona mahafantatra sy mafety tsara ny knaps no taikiny syndika atao tale jeneraly efa herinandro maromaro izay no tsy nanana tale jeneraly ity orinasy ity atao rina mpidirana ponjavonjy mainky any tale jeneraly mpitsolotoerana ity faran'izay tsy afaka mandrainy andraiky nitsony na dia efa nivoaka ny fonja aza mba eritrereto fotsiny hoe orinasa mampiditra 1 milliard par jour sy odina noho ny tsy fanendrena noho ny fianahana ny fanjakana mialasiny zay no amaiky aminay amizao tonga zao hoe sokafy io tendreo io fehekina ny fiainan'ny mpiasa fiainan'ny mpisolonono fiainan'ny firenena zay solodignan'ny mpiasa sy mpanendry DG-ny knaps fa mpiara-miasa amin'ny knaps satria zay manasolotegna ao amin'ny conseil d'administration ny knaps tsy miodina nefa zay raha sy voatendry ny DG asitako ny antony mahely azy satria sy voa zao no nisy olana io sy vo mainka oloza ave raha sy misy administration hitatana ny knaps face amin'ny situation misy amizao tonga fa tiantoka goavana manodinina ny 2 miliara ariary isan'andro no mahazo ny orinasa knaps noho ny fitokonana ataon'ny mpiasa izay nisafidy ny anakatony indray ny birao nanomboka omaly ny fizoky olona mpandray fisotrondro noho no mizaka ny vokatra-atsy noho ny fitavozavozan'ny fanjakana mandray andraikitra saika filaram-behatrano no hita teny amin'ity orinasa ity nandritra izay fotoana nanaovany syndikany mpiasa fitokonan'izay afaraka ny fantatra moa dia isy fanendrena tale jeneraly ny knaps vaovao atoato raha nambarany ministry ny asa sy ny fampananana asa Rivitina Richard Jean Bosco tamin'ity androany ity fa toy izay vaovao izay hatrany dia mbola itoy ny alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy ho avy zao ny service minimum eo anivon'ny knaps araka ny tapaka tamin'ny fivriambe nataon'ireo syndicat androany isokatra amin'ny valora haka hatramin'ny 10 ora maraina atreo ihany ny biraon'ny knaps rehetra manerana any Madagasikara ho raisin'ireo mpiasa fotsiny ny antota taratasy saingy tsy isy ny fandiniana izany antota taratasy izany ny filan-kevim-pitantanana kosa etsakilany tsy niempotra tamin'ny fanapahan-kevitra izay noraisiny onjalalany arana avy manana sy Andry Rakoto Malala mienjandrony hitady eo amin'ny filan-kevim-pitantanana sy ny syndikany mpiasa eo anivon'ny knaps manoloana ny fitakiana ataon'ireo syndika amin'izao nanamafiny avy eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana fa tsy mety efany amin'izy ireo ny fitakiana ataon'ny syndika ary efa nandrososikevitra ny amin'ny fampidiniana izy ireo saingy nampiseho tsy fahavononana amin'izay dinika izay ny syndika nisy moa ny famoahana noty mandidin'ny mpiasa andray ny asa navoaka ny filan-kevim-pitantanana omaly noty izay nolazaina fa hitsinjovana ireo manandrara eo anivon'ity orinasa ity efa nampatarina efa misy mifampiretsaka izy ireo syndika mpiasa sipitarika fitakiana amin'ny knaps ireo efa nazavaina taminy hoe reto fitakianareo reto tsy mety efa ty aminay fa tokony any amin'ny ambaratonga sahazazy nareo natandrika izay nareo no manao any fitakiana ary tsy tokony ho mipandray fisotronono reo olona mpisitsaka zo eo anivon'ny knaps no atao victime ao anatin'izy mitokotina moa resaka ary tamin'ny voalohany dia mifanarana fa hoe anangana commission iomonana hiaraka hijery ny filetavana vaholana inona aby reo ambaratonga iverina fa tokony iaraha miasa ka hitsinjovana ny fampandehananjara eo anivon'ny knaps miemotra moa zareo ampazoana azy ohatrany tsy tena mbola misy fahavononana zany ny fampidinika izy tady vaholana nanamafiny avy eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana fa tsy manara-dalàna amin'ny fitokonana ataon'ireo syndika manoloany noty nivoaka omaly iny dia nanatanteraka fivoriam-be androany ny syndika ary tapaka nandritra izany fa hiditra amin'ny fanaovana service minimum ny mpiasa ny alatsinainy hatramin'ny alakamisy ho avy zao isokatra amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 ora maraina ny biraon'ny knaps rehetra manerana nosy andrany antota taratasy rehetra ny mpiasa mandritra ireo fotoana ireo saingy tsy afaka hikirakira ireo antota taratasy ireo raha nitapaka nandritra fivoriam-be androany io fa miteraka olana maro amin'ny fitantanan-draram-panjakana ny aretina ateraka ny delestazy voatery mampiandry ireo mpanao raharaha eny anivon'ny birao-panjakana izany raha nambara ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Nanjevakary Germain Menjanahary sy Andry Rakoto Malala fa tiantoka ara-potoana
fa tiantoka ho an'ny fidiram-bola fahasorenana ho an'ny mpanao raharaha santionany amin'ny fahavoazana vokatry ny délestage lavareny ireo ho an'ny komuna Anjevagara. Ao anatin'ny fotoam-piasana indrindra no tapaka ny herinaratra ka voatery mitsahatra ny asa rehetra ary dia miteraka fahasorenana ho an'ireo mila taratasy sy ny raharaha eny anivon'ny komuna izany. Ho an'ny komuna Anjevagara manokana aloha isan'andro zany zay misy eo amin'ny adiny 3 eo maraina tapaka ny jiro dia ohatr'izay koa ny hariva tena hoe tsisy asana mihitsy le izy dia ny anaovanay anazy moa zany rehefa tapaka ny jiro dia tena mijanona mihitsy ny fampandehanan-draharaha indrindrindrindra hoe le olona mitady taratasy mpanjakana fa rehefa miverina indray rehefa aveo ny jiro dia amin'iny zany ny mpiasa ny manararoatra kely mamita an'izay asa tokony hovitaina dia tena misy fiatraikany ngeda be sady tsy resaka ara-bola ihany fa indrindrindrindra le qualité de service ataon'le commune zany dia be dia be mpanjifa ny tena menimenina dia lasa alaolana zany eo anivon'le commune ny fatapahan-jiro. Lasa olana manokana ny fandaminana ireo mpanao raharaha ho iatrany ny fanazavana mbola vola hafa indray mantsy raha toka ampiasa milina andefasana ny herinaratra. Donc zany raha mbola nofa groupe na mbola hividy groupe mbola carburant en sus ao anatiny mbola dépense plus dia tsy évident zany le mampiasa groupe satria lasa tsy vomay zany mabe dépense raha vola kely tokony afahantsika manao zavatra fa asa bokon'olona ohatra lasa lany amin'ny resaka carburant indray dia tsy tena évident le izy dia alohanay mihitsy tena misafidy hoe rehefa tapaka ny jiro dia tsy miasa ny mpiasa aloha fa miandry eny tsy hoe tsy miasa moa zany fa manao asa hafa zany fa rehefa miverina ny jiro zay vao mamita ny asa tokony hovitaina ny mpiasa. Atreto dia alaolany jirama ny fanamboarana raha tsy aivina dia isan'ny lahara-pamehana tamin'ny fitondrana Ravalomanana ny fisitrahana rano fisotro madio sy ny herinaratra ka tamin'izany no nametrahana ity milina mitondra herinaratra 700 mégawatt milina izay novidiana tany Pays-Bas. Efa potraka ny trosa koa ny jirama tamin'izany andro izany kanefa nirisona ny fanarenana ka nazahoany jirama ambombava 480 miliara ariary mahery tamin'ny taona 2024. Raha jerena ny tarehy marika dia nanomboka teo no bankropitra ny jirama. Ny taona 2024 dia nitombo 1.20 miliara ariary ny trosa ny orinasa ity. Ny taona 2024 dia nananika ny 4.9 miliara ariary mahery izany ary ho an'ny taona 2024 dia nibaby trosa 4.9 miliara ariary mahery ny orinasa jirama. Fanosa sy ny fitsarana ando onitra 3 tapitrisa ariary mètre kanto vady tany Mahajanga raha tsy aivina dia nanantanteraka didim-pitsarana mahakasika ny fandoavana pension alimentaire tamina raharaha fisaram-panambadiana ity vady tany ity niakatra tao amin'ny PAC Mahajanga ny raharaha androany ary voasazy andoonitra 3 tapitrisa ariary ny tenany ka ny 2 tapitrisa ariary lamandy omena n'ilay mpitory. Ankoatra izay tsy afaka manao ny asa-panjakana mandritra ny 2 taona ny tenany afaka noho ny fisalasalana kosa ny vadin'ilay rangampitory. Fa atota taratasy manamarika ny antom-pisina ny kopia raha ny eto amintsika nefa dia betsaka ireo olona no tsy manana kopia akory. Ho fanamavanana ny fanaovana kopia ho an'izay mbola tsy nahazo no antony nanantanterahany komuna Alasora ny fanomezana kopia tamin'ity androany ity. Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Na hianatra na hiasa na hanao raharaha hafa toy ny karapanondro dia isan'ireo antota taratasy takina ny kopia nahaterahana. Tsy vitsy amintsika malagasy nefa no tsy manana kopia. Ho an'ny Alasora dia 8 ireo sitraka kopia faobe. Tanjona ny anamahivanana ny fanomezana kopia ho an'ireo olona latsaky ny 20 taona eny anivony ity komuna ity hoy ny fanazavany be ny tanàna. Tamin'ny taon-dasany 300 mahery ny Alasora tamin'ny 2 taona lasa satria tao alohan'izay efa tena tsy nisy ny jugement supplétif zany hoe efa tany amin'ny efa taona lasa talohan'ny tamin'ny 2024 zany no nisy ny fitsarana kopia faobe farany dia tamin'ny 2024 hatramin'izao zany io 20% zany hoe ao anatin'ny 2 taona no misy an'izay 20% zay ary zaza latsaka ny 20 taona reto tsarain'androany reto izay akizy no akamarony. Isan'ny olana tsy azahoany olona kopia ny fiterahana eny amin'ny renjaza ho iatrany ny fanazavany. Ny eto Alasora moa araka ny voalaza ombenombeny ny olana lehibe ho an'ireo renjaza
zay ray aman-dreny moa zany tena marina kokoa zay taraika manao an'le déclaration eny amin'ny commune ao anatin'ny 3 andro dia ireo atao hoe ray aman-dreny avany ambanivohatra izay mifindra monina ety amin'ny commune Lasora mitady asa dia zatra ny fiainana any ambanivohatra mampiteraka amin'ny renin-jaza no sady ihany koa misy ny fatahorana izay manantona ny birao dia miandro foana ny fitsarana copie faobe tahaka tony zany dia androany zany amin'ireo fokotany 20 no misy an'ireo 20 miampy an'ireo ankizy 20 zay mbola tsy nisoratra anarana no ezahana ho tsarainy eto androany ary ao anatin'ny 2 volana 2 volana eo zany araka ny fifampiresahana tamin'ny mpitsara ny faharetany atao hoe fikirakirana ireo atota taratasy zany dia hivoaka ny kopian'ireo zazy ireo. Efa natomboka tany amin'ny volana janoary no nanaovana fanadihadiana teny anivon'ny fokotany ka ireo miisa 7 ireo no hita fa mbola tsy manana izany kopia izany. Fakomantsina mifangongo no lasa kisary ho Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao izay toerana rehetra aleto Antananarivo renivohitra dia feno fako avokoa na mifangongo na miparitaka manodidina ireo toerana fanariam-pako. Miaritra ny fofona maimbo ateraky ny fako mifangongo ireny ireo olona mipetraka manodidina ny dabapako sy ny olona mpandalo. Onjalalana Ranaivo Manana sy Andry Rakoto Malala. Analakely, Anosy-Be, Anosy-Patrana, 17 hektara, Tsimbazaza, satony any amin'ireo tanàna be olona ary savovonan'ny fako eto Antananarivo renivohitra. Andro maromaro vao misy maka ny fako eny amin'ireo daba fanariam-pako raha ny fitarainan'olom-pirenena, fofona maimbo, aretiny taova-pisefona, anisan'ireo voka-dratsy ateraky ny fako mivangongo sy miparitaka eny rehetra eny. Ny commune Antananarivo renivohitra ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanesorana ny fako eto an-drenivohitra amin'ny alalan'ny SMA, ity orinasa municipalité izay tsy hita mivaingana ny asa ataony ary mampimemena ny mpanohatsain'ny tanàna ny fomba fitantanana arabola. Vonana ary fako izy aloha dia tena nanlalitra raha tena natsaravina mihitsy mitsany an-trano dia ny ankizy fa roforofo mihitsy ny ankizy nefa izay tsy afa manoatra fa ety izay ny mponina dia miaritra zany izay. Tena midonaka mihitsy fa sao izy zao mba maimena ilay fako dia mba tsy dia misy fofona fa tamin'ny fako mbola mandy be tena namofona mahitsy. Rehefa miboka ny trano amin'ny alina dia tena tsy azo iainana mihitsy ao anatin'ny trano. Be voalavo e, be voalavo mihitsy. Miala ny fako ny voalavo dia miditra any an-trano. Dia izay foana zany ny iainanay io hatramin'izao. Maromaro herinandro ty tsisy naka ilay fofona. Tena tsy zareo commune ao eo tokony manala sy eo ampiasa vao mihitsy manala ny isa maraina mampiakatra. Voka-dratsiny aloha dia eo ny tsy fahasalamany. Ny retina mahazo ny olona ety zao dia mikohaka dia seriserena. Ny fofona tsy tonga dia mivatana be makaty aminay tsinona fa rehefa misy rivotra avy any antsinana dia izay vao mivatana makaty aminay. Tafiditra ao anatin'ny firenena 5 voalohany maneran-tany maloto indrindra i Madagasikara ary renivohitra voalohany maloto indrindra eto Afrika Antananarivo. Enatra ho an'ny firenena sy mitondra ny malagasy iray manontolo mihitsy izao laharana misy any Madagasikara izao. Fa tsy marina ny filazana sy ny fiheverana fa tsy nisy tantara i Madagasikara talohan'ny fanjanahantany hoy ny profesora Ranjeva Androany. Ny fanabeazana ny olom-pirenena no antony nanodinana ilay horonan-tsary miresaka manokana ny ampahana vanim-potoana nena ny mpanjaka Andrianampoinimerina ka ampahafantarana i masim-bahoaka ho amin'ny androny rahampitso. Germain Menjanahary sy Andry Rakoto Malala. Niriaka no valapariko tenina mantarana Aninampoina na Andrianampoinimerina nandritra ny fanjakany. Tsy horonan-tsary fotsiny ihany fa ho fanabeazana sy fitaizana ny olom-pirenena malagasy no nandrafetana horonan-tsarinampoina hoy ny fanazavana. Maro amin'ny malagasy ankehitriny no tsy mahafantatra ny tena zava-misy marina ho an'ny firenena. Ny vina filamatra Andrianampoinimerina dia anangana firenena malagasy anankiray ao anatina fanjakana tokana iraisan'ny fanjakana rehetra eto Madagasikara ka mpanjaka handimby azy ho mpanjakany Madagasikara fa tsy mianina fotsiny hoe mpanjakany Merina fa mpanjakany Madagasikara ny zavatra mitadiavina dia Radama no nitendreny. Tsy nandeha ho azy ny fanendrena Radama satria olana be dia be
ary na izy azy ho hitanareo amin'ny film fa araka ny fomba filazana hoe nisy zavatra nanahirana saina satria rainy ary samy tiany daholo a miara-mavila zanan'Lamatoa miara-dama nefa radama nolazainy a hoe raha-mpanjakana tsy ananakoavana zay zany le zavatra zay le tantara olona manana ny asiny sy ny lanja manokana amin'ny tantara Madagasikara satria izy nampirainy malagasy izy ny voalohany indrindra nampirainy malagasy rehetra laza hoe fanjakana tokana misy eto Madagasikara de zay no noeritreretina sy nolovaina nanovana nefa le film tsy fitantarana fiainan'Renampomerina zavatra tsy tratra zany fa de le hoe vinan'Renampomerina fanjakana tokana firenena tokana no hajorony de zay a napetraka ary io amin'ny fotoana anankiray mazava amin'ny tantara nanindreny ny radama Andovasy. Ny alohan'ny fanjanahantany dia efa fanjakany Madagasikara ho hiatrany ny fanazavana. Nisy teto daholo ny fepetra rehetra ilaina ananana ny satan'ny fanjakana eo anatrehan'ny lalàna sy eo anatre amin'ny zao tontolo zao dia nekena fanjakana malagasy tamin'ny taona 17 amby 1817 nanaiky fanjakana anglisy fa radama no mpanjakany Madagasikara. Ny antony a de satria izy hoe fanjakany Madagasikara no tadiaviny a de aniry efa niomana izy hikarakara an'izay fanjakany Madagasikara zay. Enimpolo tapitrisa ariary no nantota anodinana ity horonan-tsary momba ny nampoina raha ny fanazavana trany rampitso dia isy fandefasana izany eny amin'ny kanaly Olympia iarivo. Nanapa-kevitra tsy amela ny ranonorana ho veriveritsony i Allemagne. Fotoana maro no nandalo olana tamin'ny tsy fisindrano i Berlin renivohitry Allemagne. Misy ny tetikasa fanangonana ny ranonorana amin'ny tombon-drano lehibe anamaivanana ny fampiasan-drano. Avitra Sundabe sy Mathieu Prince. Manoloana ny hafanamby miatra amin'izao tontolo izao miaritra ary atahorana ny ahazon-drano any amin'ny taona 2024 araka ny vinavinan'ireo manampahaizana. Iarana izany mivantana ny ao Eropa ho an'ny Berlin renivohitry Allemana izao tsy misy veriveritsony ny rano miezaka mitady vahaolony ireo manampahaizana amin'ny fitsitsin-drano sy ny fanangonana ireo ranonorana azo ampiasaina. Eto amin'ity toerana ity no anangonana ny ranonorana mikorina amin'ny tafo. Ity tombon-drano mirefy 9 metatra tora-droa ity no mamelona sy manondraka ireo zava-maniry eo amin'ny manodidina